Ny fahombiazan'ny ady ara-panahy aorian'ny tombavaka zay ataonao dia tsy maintsy ataonao mifanaraka amin'izay ny fihetsikao, ny fisainanao, ny fiteninao ataonao mifanaraka amin'ny tombavaka zay nataonao. Ny tombavaka mantsy dia eo amin'ny vava. Ny vava dia karazana salon anankiray izay ampandrosoanao olona vahiny. Toerana lalovany fotsiny io satria vahiny izy. Eo amin'io salon io izy no omenao sakafo, jus, fa tsy eo izy akory no matory. Izany dia tahaka ny hoe toerana fisaintsainana ny baiboly, toerana fisaintsainana ny ten'Andriamanitra. Fa raha atory kosa ilay olona dia tsy maintsy omenao efitrano izy, ary ny fo no efitrano ampidiranao ilay tenin'Andriamanitra, satria tsy ataonao vahiny ny tenin'Andriamanitra fa tompotrano. Ny fahombiazan'ny vavaka ataontsika zany dia tolombavaky ny finoana izay miainga amin'ny baiboly ary miasa amin'ny fitiavana. Izay le hoe vavaky ny finoana atao amin'ny fitiavana. Dia ireto misy toetra vitsivitsy izay takina amintsika mba hampahomby izany vavaky ny finoana atao amin'ny fitiavana izany, na ny hoe vavaka apôstôlika. Ny fampiasanao ireo fitaovam-piadiana izay voalaza eo amin'ny Efesiana 4:1-12, ny Hébreu 1:1-7, ny Apokalipsy 2:12-2. Maro ireo endrika fitaovam-piadiana izay tsy maintsy ampiasainao. Noho izany dia aoka ho toy ratsambatana amin'ny tenanao ny tenin'Andriamanitra. Obolana 4:22, Colossianina 3:16, Hébreu 14:12. Dia aoka ianao isaina ny tsara foana, fisainana pozitif, satria tsy fantatry ny devolo manko izay eritreretinao fa izay teneninao ny samboriny, ary ny zavatra teneninao dia miainga any anatin'ny fonao sy ny fisainanao andy. Jakoba 1:7 dia milaza hoe aoka ho malay miteny. Omeo toerana lehibe ihany koa ny azo fijaliana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Romanina 9:9-10. Ka aoka tsy amin'ny andro Pasika ihany vao Pasika no aminao fa ho Pasika foana ny andronao isan'andro. Ohatr'izany ihany koa ny osotry ny fanahy masina, aoka tsy amin'ny andro Pentecote ihany vao matsapa ny fanahy masina ianao fa amin'ny fiainanao andavanandro mihitsy. Ny fatakaranao ny toeram-boninahitra misy anao an-danitra ao dia mila tsapanao na dia mbola eto tany azy ianao, satria ianao io no anatanteraka ilay fifazam-panafarany na le rivay ao amin'ny Isaia 1:20, Isaia 1:120-1, Isaia 1:7-7, sy ny sisa, izay milaza ny amin'ny transformation sy ny fanovana hatrany apotony sy ny vahaolana azo antoka, satria ho avy ny mosary ara-panahy sy ara-nofo mihitsy, ka isika eto Madagasikara ho vahaolana ho an'izao tontolo izao. Aza tiano ihany koa ny rany Jesosy Kristy. Apokalipsy 2:12-1, Hébreu 7:12 sy ny 4:12 ary ny 2:20. Ary ny zavatra ngeza be izay tokony ho voalohany indrindra dia ny fankatiavantsika kristianina rehetra eo an-tanàna, satria isika ireo no miara-miasa amin'ny fitiavana. Izany na tonga antsika nizaran'ity kapila mangirana ity izay tsy tazominao ho anao irery, fa omenao ny kristianina na dia tsy ray fiangonana aminao aza eo amin'io tanàna na fokotany misy anao io. Jaolina 3:7-7, fa didy nomeny Jesosy antsika
ny fankatiavantsika kristianina rehetra isan-tanàna, ka izany no alalan'ny olona fampianatry Kristy isika. Feno fiderana aza ny fiainanao andavanandro. Isika mpanao vavaka, intercesseur ao zomazatra na mpanao délivrance dia tsy de tia hira loatra, fa anisan'ny fitaovam-piadiana mahomby ny fiderana sy ny fiankofana na ny fitsahoana an'Andriamanitra. Tafio avokoa ireo fitaovam-piadiana ho sika teny lotendy, ary dia akojakojao ireo fitaovam-piadiana anankifito. Voalaza amin'ny Efesiana 4:7-7 hatrany tapodokatra ny paladi dia misy ireo fitaovam-piadiana ao, ka miara-miasa amin'ireo zava-panahiny-lanitra. Mino fa izy fotoana iaonantsika hitandrosana an'izany mazava. Toy izany koa ny fampiasana ireo anjelin'Andriamanitra. Hebreo 2:7, Mpanjaka faharoa 7:7-7. Marina fa ampiasaina izy ireo fa tsy ivavahana na andoaliana. Ny tolombavaka takina amintsika zany dia tolombavaka tsy mitady sitraka na ranondranony amin'ny fitondram-panjakana. Isaia 5:7 mantsy dia milaza fa ry zareo ireo mihitsy aza ny mbola hanatona anao. Maro ireo toetra takina amintsika, fa ity misy anankiray ngeza be, dia ny finoan'Andriamanitra fa tsy ny finoanao an'Andriamanitra ihany. Samy hafa zany la foi de Dieu sy la foi en Dieu. Mino fa izy fotoana iaonantsika anazavana an'izany. Ny finoana an'Andriamanitra dia ianao mino ny teniny, fa ny finoan'Andriamanitra dia ianao mibaiko sy miteny amin'ireo zavaboary hita maso na tsy hita maso nefa afaka saina izay ao anatin'ny lanitra voalohany, mba hifanaraka sy anaiky ireo planin'Andriamanitra ho azy ireo ireny zavaboary ireny. Romanina 4:7-7. Misy ifandraisany be dia be amin'le hoe ny voninahary Jehova miposaka aminao. Loa zany ataovy mifanaraka amin'ny tolombavaka nataonao ao aorianan'ny amenna zay tononinao, ny fomba fisainanao, ny gazety, ny télévision sy ny sisa, ny fomba fijerinao, fomba fihetsikao, ny toe-panahinao, ny toe-ponao, fifandraisanao amin'ny fiarahamonina, mandritra ny fiainanao andavanandro, na mianatra ianao, na miasa ianao, na iza toerana misy anao.